faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ary ampifaliana hatrany no hanomezana anao ireo zavabaovao vita atao amin'ny application baibolitsika zay sady mandeha amin'ny iPhone, iPad na ny MacBook Silicon M1, M2, M3, M4 no mandeha ihany koa amin'ny telefona Android. Ireo zany zavabaovao no tiana haseho amintsika anio. Dia mastoary manaraka izany fanazavana izany. Ilaina ry havana ny mifehy sy mianatra ny tenin'Andriamanitra satria io tsy fahalalana io mampiasain'ny Satana mba hamitana sy hamafazana lainga ny olona ka tsy hahatakatra ny famonjena maimaim-poana zay nataon'i Jesosy Kristy amintsika olombelona. Ka dia ampifaliana zany no hanomezana anao ireo zavabaovao ireo mba hahafahanao zany mandray izany ary indrindra mandinika ny tenin'Andriamanitra fa ao no fiainana, ao no lalana hahazoana izany fiainana mandrakizay izany. Relancentsika raha eto amin'ny amin'ity plateforme MacBook Pro ity, zany hoe sahala amin'ny tablette zany izy zao, ny application, ny zavabaovao zany dia ato amin'ny paramètre avy hatrany dia azonao ovaina ny baiboly, azonao ovaina ihany koa ny thème. Raha ohatra zany zao avy hatrany ovaitsika ny thème ataotsika darika dia hitatsika fa avy hatrany dia miova ilay thème n'ilay application tsika na averintsika amin'ilay tiany izy dia mbola mijanona amin'izay lay zay. Ny baiboly ihany koa dia tahaka zay, raha vaditsika ohatra ny hoe hébreu zany zao ny baiboly dia ohatsika hoe donne, dia raha mamaky zany tsika maka ohatra tsika boky ny Joba toko fa 1:7 ka hamaky dia hitatsika fa baiboly amin'ny teny hébreu no azontsika eto. Raha ohatra tianao avadika amin'ny teny gasy izy dia klikenao hatrany ny malagasy donne dia mamaky dia mivadika amin'izay teny gasy zay izy. Ny antony zany dia tsy mila mivoaka ianao amin'ny application raha te hanovanova ny baibolinao fa avy hatrany dia eto amin'ity paramètre ity ihany no manova an'izay dia mahazo an'izay avy hatrany ianao. Dia afaka mihaino koa ianao saingy izay feo zay zany dia tsy any amin'ilay version officielle any amin'ny Apple Store satria mavesatra loatra le izy dia tsy zakany maximum azo atao any amin'ny Apple Store fa mbola eo ilo fonctionnalité tsy niala akory. Indro foana ny fiendrena azy tsy mahakivy vana dia ny fijery azy aza tsy misay manao vivery hanay. Izay zany no zavatra vaovao anankiray tsara azo ambara amintsika. Dia ny conséquence n'izay fanovana baiboly automatika zay zany dia raha mitady ianao zany zao eto dia amin'ny teny gasy no tadiavanao satria baiboly malagasy no par défaut no actif. Fa raha ovainao ohatra ny vadikao teny anglisy ilay baiboly dia rehefa mitady eto zany ianao amin'izay fotoana zay dia hitanao fa en anglais ny zavatra zay tadiavinao dia baiboly amin'ny teny anglisy zany no azonao. Ny avantageny zay zany dia raha hitady amin'ny baiboly français ianao dia tsy mila mivoaka, tsy mila maka zavatra mivoaka amin'ny application fa eo ihany ovainao ny baiboly actif dia manao an'izay recherche zay ianao. Ny comparaison dia tsy niova fa saingy misy ireo baiboly marobe izay ananana amin'izao fotoana izao dia afaka ampiasainao ihany koa zany izay ireny zavatra ireny mazava ho azy. Misy ny baiboly amin'ny teny gasy en français, en anglais, amin'ny dikanteny en anglais ny pesita aramahika zany ny CSB, ny ESV, ny teny grika, ny ACCSB, ny LSB, Legacy Standard Bible, ny NASB, NIV, NKJV, NLT, NRSV. Zany hoe complet zany amin'ireo traduction mahazatra fahita dia afaka anaovanao ny comparaison. Ny hymne zany dia mijanona eo ihany ary ny feo dia mbola azonao na ny amin'ny application officielle Apple Store dia afaka mahazo ny feo ihany koa zany ianao ny amin'ny baiboly izay azo.
Ary ny perikopa zany de ny fanovana nentina zany de nisy fanatsarana ny forman'lay toriteny azo. Raha ohatra zany zao itsika hitady ny toriteny tamin'ny 25 janvier cliquer na avatra ny alahady fahatelo manaraka ny epifania iny hitatsika am'izao fa raha mamaky zany tsika dia satria en anglais ny baiboly par défaut tadiavintsika de jereo fa amin'ny teny anglisy izy fa ndeha ovaizika amin'ny teny gasy malagasy donna de hitanao avy hatrany de miova teny gasy le izy na ny soratra testamenta taloha jeremia zany ny testamenta taloha dia azonao ampekapekarina ny fonte hebreo toriteny ary ny taridalana zany dia hitanao am'izao fa le format HTML tsara be mivoaka tsara zany ny couleur ny zavatra rehetrarehetra izay ao ahafahanao zany ireny mamaky ny toriteny tamin'ny perikopa farany. Raha ohatra zao tsika mijery ny alohan'iny ny 18 dia lahady faharoa manaraka ny epifania i pastora no nanolotra ato Tsajanahary Jean Alphonse de hitatsika am'izao fa tsara tokoa ny endrika azo am'lay toriteny io de compatible am'lay version amin'ny Android zany hoe raha nanamboatra toriteny anao tany amin'ny Android de azonao alefa ato amin'ny Apple dia ampiasainy koa de avy hatrany de hitany ary zay no nampiasaiko eto ity zany de ny version tany amin'ny Android ihany ny copiena tato tsy nisy zavatra namboarina novaina tsy akory. Ny zavatra mety tsy fantatry ny olona de ity ny notification isa maraina zany anao dia raha activenao ty hoe enable daily notification de isaky ny amin'ny valo maraina anao de mahazo tenin'Andriamanitra misy verset zany azonao isaky ny amin'ny maraina reny zany de tsara ho fantatra ihany koa ny fahalalana an'ireny ny mamaky baiboly ao anatin'ny 70 andro na amin'ny teny gasy na ny KJV azonao atao ihany koa zany start planinao de isan'andro izy zany de manome anao ny hoe ny baiboly tokony hovakiana de ao anatin'ny 70 andro anao de mahavita an'izay baiboly zay. Ny PDF viewer afaka mamaky anao baiboly am'izay PDF viewer zay de ity moa zany ny teny fiainana dia azonao atao ihany koa zany mijery ny teny fiainana amaky ny teny manontolo mihaina afaka cliquer anao ny mamaky ny teny manontolo de sady mamaky anao notes ato zany de asiny teny fiainana surlignena teny fiainana teny fiainana manontolo anao fa afaka mijery ihany koa ny teny velona fandaharana renesinao isan'andro eto amin'ny radio teny fiainana raika amin'ny 104 megahertz zay ao anatiny dictionnaire baiboly malagasy fahadiovana teny fiainana teny fiainana teny fiainana teny fiainana ny teny fiainana moa zany dia ny Ezekiel 7:30 ny very ho tadiaviko ny voaroka ampidiko ato koa zany ianao maraparanatsika nyty démonstration ny mahakasika ny application baibolitsika amin'ny iPhone ty zany de ny sermon editor tahaka ny hitatsika afaka mampiasa ny sermon editor zany ianao dia mahazo an'izay na ny annotateur raha anoratra ty moa zany raha version iPad zao ny version anao de tena tsara mihitsy start drawing hoe tsy mandeha zany raha version Mac fa raha version iPad zany na iPhone izy ty de tena mahazo ianao de afaka mampiasa aniny party iny de ny DSS calendar moa zany afaka azahoanao ny hoe ny calendrier ny Enoch. Zay zany ny fanazavana tsotsotra mahakasika ny baibolitsika raha ty amin'ny version iPhone. Fa ijery ndray tsika ny version pour Android de ny zava-baovao ihany satria efa maro ihany angamban'izay démonstration natao momba ny version
Android zay fa ny tsara ho ambara amitsika zany a dia misy ny métave zany a de napina an'ilay base de données zay mahatratra 460 méga octet eo ngeza be zany zay a mila espace maromaro isika mba azahoana azy ato amin'ny baibolitsika zany a dia ato amin'ny tahaka ny mahazatra atsika ato amin'ny teny klikena ny teny de ato amin'ny azahoanao ny teny fiainana ato amin'ny toriteny azafady toriteny tahako nyty voilà zao izao toriteny de ato ilay métave iny zany efa namenatsika fanazavana mahakasika ny fomba fampiasana azy apetraka ao amin'ny métave ilay izy a de raha double cliquenao i métave io de ao ro CSV rehetrarehetra ahafahana manampy fa ny zavatra fanampina zava-baovao zay azo zany a de ity study tools.sqlite ity 460 méga izy io satria misy ny contexte historique sy ny contexte archéologique ary ny toerana ny place sy ny sisa ao anatin'ny baiboly izay azo jerena sy arahina ka zava-dehibe zany ny ananantsika niny raha ohatra zany a ka tianao ny hahazo an'iny SQLite iny a dia apetraka ao fotsiny le izy a de ny application ny mijery azy fa raha ohatra ka tsy ao le izy a de avy hatrany dia tsy ampiasainy akory fa ny fonctionnalité mahazatra ihany a no ataony baibolitsika ndeha arytsika ilance ny application baibolitsika tahaka ny mahazatra rehefa lancena zany ny baibolitsika dia io no zavatra azo nisy fanamboarana vitsivitsy zay nataoko teto amin'ty titre ty aloha ty zany mba hamora zany hoe mba isy espace ngezangeza ato ahafahanao mamaky azy de raha miklika an'ity zany ianao de mahazo ny baiboly ty zany version complet ananako aty amiko fa misy ny sasany amreny izay tsy azo ampiasana raha nytoto zany 179 raha mijery anao hoe ny baiboly zay misy strong dia ireo ny baiboly hébreu misy 4 ny baiboly amin'ny grika 20 ary ny ambiny zany a de ireny raha ohatra zany ianao mijery ohatra ny ny baiboly grika ity zao no tiako jerena de ozanao hoe avoay ireo andininy de mazava tahaka ny mahazatra dia afaka mahazo an'izay ianao zany hoe ny fanamboarana zany de ity mba ongezangeza kokoa ny espace raha ohatra zany zao ny version français ny tianao lalaina de ato ianao ny safidy de ato koa zany ianao mijery afaka ny version New Testament Nouveau Testament de Korintiana ohatra de chapitre 8 dia avoay ireo andininy de ireo zany no azonao koa am'izay fotoan'izay iny zany no fanamboarana izay natao ny feo moa zany de efa mijanona eo ihany hitatsika mandeha normalement araka ny izay tiatsika azahoana azy fa ilay Insight Bible ny tiako itondrana fanazavana fanampiny amitsika Insight Bible klikenao zany Insight Bible de araka ny fanambara zany dia raha te ampiasa n'ilay Insight Bible ianao dia ny KJV plus mampiasainao fa afaka mamaky boky ianao afaka mamaky baiboly ianao amin'ny teny gasy amin'ny endrika moderne tahaka zao ohatrany ny mpitsara toko voalohany de ny fahatelo araka ny fanambara dia ny azonao atao ngeda be ny police de caractère dia mahazo zavatra tsara am'izay anao fa Insight Bible no jerentsika de KJV plus zany no alaina de maka tsika ohatrany hoe Genesis toko 2 ny andininy 410 dia io zany izy io 410 araka ny fanambara moa zany ny strong angamba raha klikenao ty de mahazo ny strong ianao iny efa tsy de tena misy zavatra misy zava-baovao hoe manahirana akory fa ny tena zava-dehibe zany dia ilay Insight Bible am'izao fotoana zao zany raha klikenao elaela ataoko amin'ny telefona izy satria iny no mba mampalakilaky azy dia mahazo ny Insight Engine ianao de nisy fanamboarana ihany koa ty Insight Engine ty mba ho azo akisakisaka tsara le izy de io ny azonao zany ny mot rare ny référence croisée ny mot clé ity moa zany ty party anankiray ty tsy de misy ny personnage fa ho hitatsika ny personnage written by Moses de ny chronologie de eto zany ilay ity lay base de données na 460 méga
azotsika ny année 4004 BC, ère priméval, la création, ny événement, ny lieu géographique détaillé, de afaka mijery zany anao am'ty pléiade ty, sokafanao amy browser le izy de mijery anao ohatra ny ny rivière-ny Efrate, de mila connexion internet mazava ho azy dia mahazo an'izay information izay ianao. Tena zava-dehibe zany isaky zay verset dia misy an'ireo zay mahatonga anazy lasa ngeda be zany ilay izy mazava ho azy am'izay fotoana zay. Zay zany mahakasika an'iny. Nde tsika ndray ijery hafa ohatra ny Samuela faharoa. Toko voalohany, ndiny voalohany, de ahitantsika ny Davida. De klikena elaela moa zany de mahazo isika ny Saint Engine, de reo ny verbe, ny mot-clé, ny recherche, fa ny personnage mentionné eto zany tsika de mahita ny ray aman-drenin'ny Saoly, mpanjaka Saoly, dia ray ny Harmonie, ray ny Isboset, ray ny Abinadab, ray ny Jonathan, ray ny Malkisua, ray ny Mephiboset, ray ny Merab, ray ny Mikal. Mivadiny i Ahinoam sy Rispa, ary ny zanany izy de zanaky Kisy. Davida koa de eo zany tsika mahita hoe io ny naterahany Davida, ray ny Absalom, Adonija, Amnon, Naita, sy ny sisa, vadiny Abigael, vadiny Abital, vadiny Ahinoam, zanaka, izy de zanaky Jese, ny rahalahiny, reo zany rahalahiny ny Davida tsika fa de tena maro. Ny lieu géographique, Ziklag zany raha tianao jerenao, afaka jerenao amin'ny Google Maps ny toerana aiza ho aiza zay Ziklag zay, satria manana ny coordonnées, ny longitude sy ny longitude sy ny latitude isika. Dia ny référence croisée, izy nanoratra ny chronologie, de ity ilay contexte historique, manana contexte historique atsika afaka mamaky an'izay contexte historique zay zany. Misy ny contexte géopolitique, ny événement sy ny sisa azonao raisina avy am'izay. De tahaka zay ihany koa raha mijery tsika maranana zany ny zava-baovao, ohatra ny boky ny fanambarana, tsy fantatro moa raha misy personnage azo raisina amreto moa zany Jesosy moa zava Jesosy Kristy ngambany afaka tatsika misy ny teny lokony tenin'ny Jesosy zany de lokony menamena raha misy tenin'ny Jesosy. John ohatra dia klikena elaela, John zany no tiatsika ho jerena 9, voilà, de Insight Engine, analyse morphologique. Raha mampiasa souris moa zany de somary sarotrarotra. John zanaky ny reny zany Zebedeo, zanaky zanaky Zebede, rahalahy sy anabavy James, fantatra koa hoe John na Boanerges. De i Jesosy moa zany mazava ho azy ny hitatsika. Ny lieu géographique, Patmos azonao jerena amin'ny Google Maps hoe aiza ho aiza le Patmos, référence croisée, written by John, ny thème biblique, ny chronologie, ny contexte historique, reo le contexte historique, ary ny lieu géographique intéressant, ny Patmos eto, tianao jerena amin'ny Pléiade zany hoe aiza ho aiza le Patmos, jerentsika amin'ny Pléiade, fa tsy amin'ny Google Maps, de mahazo fanazavana tena détaillé le fanazavana eto zany de afahanao mahazo an'izay information hafa zay ihany koa ao anatin'ny Baiboly. Namarana koa zany dia nisy fanamboarana nisy fanamboarana ihany koa ny perikopa zany. Ny perikopa zany ny fanamboarana natao dia ny soratra zay mihatsara araka ny fanampidirina zany ny HTML, raha jere veritsika zao le 18 teo. Okay. Dia araka ny teneniko teo zany tamitsika zany dia iray ihany zao ny fichier HTML azonao ampiasaina. Anareo iny ity ihany sady mandeha
alefanao ato no mandeha any amin'ny iPhone ihany koa mitovy ihany ny zavatra azo fa ny sermon éditeur koa zany de nisy fanatsarana be zany hoe re zavatra nataonao tany aloha tanao dernier contenu restauré raha nisy zavatra nataonao tany aloha zany de enregistreny de averiny aminao izy rehefa avy eo de afaka manamboatra ianao afaka manampy sy ny sisa arakaraka an'izay zavatra tianao dia mipoitra foana zany ty mba hahafahanao manipika manao zavatra sy ny sisa de amin'ny farany rehefa afapo zany ianao dia azadino eto no enregistreny ity no enregistrenao azy save as HTML de enregistreny sous forme HTML le izy PDF dia any amin'ny dossier téléchargement dia makany amin'ny dossier téléchargement ianao dossier téléchargement ato izy zany tanao io zao izy io lay zavatra io zany le nataonao teo de manao clic droit ianao de renomenao iny de ataonao sous forme na TXT zany no format na amin'ny iPhone na amin'ny Android zany de sahala am'izay ihany koa dia zay zany no azo natolotra anao ireo zava-baovao tsotsotra vitsivitsy ao anatin'ny baibolitsika manantena anao fa ahita tsirony ahita fahafinaretana amin'ny alalan'ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra iankinam-pamonjena ry havana ny tenin'Andriamanitra ka amporisihana anao hazoto hikatsaka hikaroka hahalala bebe kokoa an'izany satria io no passeportnao any amin'ny lay fiainana mandrakizay aza manaky tena am'izao fiainana ety an-tany zay mandalo izao ihany fa banjino ny hoavinao lay hoavy mamirapiratra ampanantenain'i Jesosy Kristy ty aminao izay izy fa nandeha izy ozy izy hanamboatra fitoerana ho antsika izay mino azy ka inona ny finoana de avy amin'ny toriteny ny toriteny de avy amin'ny tenin'Andriamanitra ny baibolitsika zany de miezaka manome anao hahafahanao mandinika izay tenin'Andriamanitra zay de miankina amin'ny motivation anao sy ny volonté anao sisa no hahafahana azy misaotra indrindra tompoko voninahitra ny eo an'Andriamanitra riry ihany